indray ny araba ho antsika rehetra tompoko lasy tompoko vavy manaraka ny fampalalam-baovao amin'izao alina izao rasana mpitiavana ihany koa ianao tsy saraka aminay hatramin'ny farany toy ny mahazatra aloha andao raha itsika ireo lohateny. Ny tale jenerali ny Arenakibo ny tany teo aloha izay nitazona ny fanalahidiny Ibrao sy ny sekretera tompony Ibrao no nomelohy ny fitsarana igadra 7 taona asanterivozana miampy fandoavana lamandy 10 miliara ariary avy raha ny didimpisarana nivoaka ny 3 Mey 2024 lasa teo mikasika ny raravolamena 9 kilao sy 3 grama very tao anatin'ny kofra ny ministera ny Arenakibo ny tany. Ertaona katrokandroany moa no nahitana ny fanjavona ny ireo volamena 9 faingo 3 kilao ireo ny iray jona 2024 nandritra ny famindrapa-efana teo amin'ny tale jeneraly ny Arenakibo ny tany teo aloha izay notendrena tamin'ny 2024 sy ny tale jeneraly vaovao notendrena ny 13 aprily 2024. Norarafa ny mpitandro ny filaminana tamin'ny bomba manjasta ranomaso indray ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana nandroany tamin'ny fahatongavany tao Mahajanga ny riva teo. Tsy nialatra amin'ny farany nefa io filoha teo aloha io na dia nisy aza ny sakana ary nanome fotoana ny poniny Mahajanga amin'ny sabotso avy izao amin'ny fionana amin'ireo mpanarady azy. 570 sy 7 sy 10 sy 3 sy 10 tapitrisa anisan'ireo mpifidy voasoratra anarana ao anatin'ny lisy mpividianana taoriny ny famaranana ny fanasana ny mpifidy tena nivo ny fokotany omaly raiky amin'ny 3 Mey raha nitatra navoaka ny Sony androany. Efa mandeha araka izany ny fitsiriana ny lisy mpividianana sy ny rindram-baiko na ny logiciel izay ataon'ny teknisianina malagasy ary mbola iverina nanao fitsiriana faharoa indray koa ny OIF izay efa nanao fitsiriana nandritra ny 3 andro tamin'ny 20 Martsa 2024 lasa teo raha ny nambaran'ny filoha lefitra ny Sony Andoniana Andriamalaza Ray androany. Tsy misy antony tokony samborana ny nambinina raha hery mampianina izay mpitarika ny gasy leo teny amin'ny kianja ny 13 Mey omaly no izy tsy nitarika korontana akory hoy ny filohan'ny vovonana gasy leo Christian Tabera androany. Ny antony fitsarana tsy hitany ila manoloana ny raharaha ny nambinina raha hery mampianina io i Christian Tabera izay nanambara fa raha ampitso no hiakatra eny amin'ny fampanoavana ny raharaha momba azy no ny fiarahana tamin'ny Doris Rakoto Samuel nidina teny amin'ny kianja ny 13 Mey omaly. Efa vonoeny koa miora hitondra amintsika ny tsara ho fantatra mikasika ny vinavina ny toetry ny andro. Falina tompoko lasy tompoko vavy no endrika arabananao any an-tsokantranoany izay manaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny Real TV Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ndao fantatsika ary izao hoe tonehoana indray ny mety ho vinavina ny toetry ny andro raha hoandra Pitso Zoma faharoa ny volana Jona taona 2024 sy 2025. Raha makasika an'izay mety ho vinavina ny toetry ny andro izay dia saika hivadibadika ny toetr'andro ho an'ny afovoan-tany. Mety angatsika izy ny maraina fa mety hivadibadika ihany izay fa hivadibadika toy izay ihany koa ny any amin'ny avaratra atsinanan'ny nosiny raha saika omaina ny faritra sisa ambiny eto Madagasikara. Andao fantaritsika ary izay mety ho vinavina ny toetry ny andro izay raha ny tapany maraina ho an'ny afovoan-tany no anomboantsika azy dia ifandimbiasa ny rahona sy ny masoandro izy raha toa ka ahitana andian-drahona matevina kosa ho an'ny ato Fianaratsoato. Raha ny Anosibe kosa ary no anohizantsika izay mety ho vinavina ny toetry ny andro izay dia hitoetra ny orana tandrifin-drahona ka vinavinaina manodidina ny 13 ka hatramin'ny 19 degré Celsius ny maripana. Raha toa ka hiverenantsika ary ireto faritra sisa ambiny ireto dia hitoetra ny orana tandrifin-drahona ho an'ny ato Sainte Marie ato raha toa ka hibalika ny masoandro ny any Mahajanga any fa ifandimbiasa ny rahona sy ny masoandro kosa ny faritra sisa ambiny. Toy izay ary raha ny mety ho vinavina ny toetry ny andro raha ny tapany maraina. Ho fantaritsika ary izao hoe tonehoana kosa izay mety ho toetry ny andro izay raha ny tapany hariva ho an'ny afovoan-tany hatrany no anohizantsika azy dia hitantsika amin'izao fa mbola itoy izay fifandimbiasa ny rahona sy ny masoandro izay fa raha ikisakisika ho an'ny any Sainte Marie any dia saika hifandimby ny rahona sy ny masoandro ny tapany hariva. Raha ny maripana mandrindra ary no fantaritsika manaraka dia tazana izany ho an'ny any Fianarantsoa izay vinavinaina manodidina ny 10 ka hatramin'ny 12 degré Celsius. Ary tazantsika kosa ho an'ny any Mahajanga any ny maripana ambony indrindra izay vinavinaina manodidina ny 20 ka hatramin'ny
4 degré celsius toy izay ary raha ny mety ho vinavina ny toetrry ny andro raha hoandro Pitso Zoma isarana isika rehetra ary niaraka aminay hatramin'ny farany ary mbola saka mpanazana ianao anaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny Real TV Madagasikara. Veloma tompoko. Iverenantsika raha navetivety ary aloha ireo lohateny. Ny tale jenerali ny Harena Kibony tany teo aloha izay nitazona ny fanalahidin'ny Birao sy ny sekretera tompon'ny Birao no nomelohy ny fitsarana igadra 7 taona asanterivozana miampy fandoavana lamandy 10 miliara ariary avy raha ny didim-pitsarana nivoaka ny 3 Mey 2024 lasa teo mikasika ny raharaha volamena 3 kilao sy 3 grama very tao anaty ny kofra ny ministera ny Harena Kibony tany. Eritaona katrokandroany moa no nahitana ny fanjavona ny ireo volamena 3 faingo 3 kilao ireo ny iray jona 2024 nandritra ny famindra-pahefana teo amin'ny tale jeneraly ny Harena Kibony tany teo aloha izay notendrena tamin'ny 2024 sy ny tale jeneraly vaovao notendrena ny 13 aprily 2024. Noraraha fa ny mpitandro ny filaminana tamin'ny bomba manjatsa ranomaso indray ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana nandroany tamin'ny fahatongavany tao Mahajanga ny hariva teo. Tsy nialatra amin'ny farany nefa io filoha teo aloha io na dia nisy aza ny sakana ary nanome fotoana ny poniny Mahajanga amin'ny sabotsy ho avy izao amin'ny fionana amin'ireo mpanaradia azy. 577 tapitrisa nisan'ireo mpifidy voasoratra anarana ao anatin'ny lisy mpifidianana tao riny ny famaranana ny fanasana ny mpifidy teny anivony ny fokotany omaly 3 Mey raha nitatra navoaka ny Sony androany. Efa mandeharaka izany ny fitsiriana ny lisy mpifidianana sy ny rindram-baiko na ny logiciel izay ataon'ny teknisianina malagasy ary mbola iverina nanao fitsiriana faharoa indray koa ny OIF izay efa nanao fitsiriana nandritra ny 3 andro tamin'ny 20 Martsa 2024 lasa teo raha ny nambaran'ny filoha lefitra ny Sony Andoniana Andriamalaza Ray androany. Tsy misy antony tokony samborana ny naminina raha hery mampianina izay mpitarika ny gasy leo teny amin'ny kanja ny 13 Mey omaly no izy tsy nitarika korontana akory hoy ny filohan'ny vovonana gasy leo Christian Taber androany. Ny antony fitsarana tsy hitany ila manoloana io raharaha ny naminina raha hery mampianina io i Christian Taber izay nanambara fa raha ampitso no hiakatra eny amin'ny fampanohavana ny raharaha momba azy no ny fiarahany tamin'ny Doris Rakoto Samuel nidina teny amin'ny kanja ny 13 Mey omaly. Voaheloka igadra 7 taona asanterivozana miampy fandoavana lamandy 10 miliara ariary avy ny olona roa izay voaroroy tamin'ny raharaha volamena 3 kilao sy 3 grama very tao amin'ny ministera ny Harena Kibony tany raha ny didim-pitsarana nivoaka. Ny sekretera tompon'ny Birao sy ny tale jeneraly ministera teo aloha izay mpitana ny fanalahidin'ny Birao no voasaringotra ao anatin'io raharaha io raha ny didiny voaka hatrany. Olona 7 hafa kosa no nahazo fahafana ary olona iray no nahafahan'ny fitsarana no ny fisalasalana taoriana ny fitsarana ny raharaha ny alakamisy 3 Mey lasa teo. Ny andindinjara. Olona misa 10 no voaroroy tamin'ny raharaha fahaverezan'ny volamena milanja 3 kilao sy 3 grama tao amin'ny kofran'ny Birao iray tao amin'ny ministera ny Harena Kibony tany teo Ampandrinomby. Tafiditra tao anatin'izany tale jeneraly miisa 3 ankoatra ny sekretera ny tanan'ny Birao ary olona hafa ihany koa. Rehefa nandeha ny fitsarana ny raharaha teo anivon'ny fitsarana Elokabevavy ny talata 3 Mey lasa teo dia niray tamin'ireo tale jeneraly 3 ireo izay nitazona ny fanalahidin'ny trano sy ny sekretera mpiara-miasa aminy no voasaringotra farany tamin'ny raharaha fahaverezana volamena 3 kilao io ary nahazo sazy 7 taona an-tranomaizina miampy asa terivozana miampy lamandy 10 miliara ariary avy. Vesatra isana nanenjehana azy ireo ny fivadiam-pitokisana sy fanodikodinana ny entana izay nogiazana. Olona 7 kosa nahazo fahafahana madio ary olona iray no nafahana no ny fisalasalana. Ny fitalehavana amsahana ny olona tsotra eo anivon'ny primatura nanao ny fanadadiana ary ny zoro mpangataka onitra tamin'ny raharaha fahaverezana volamena io.
raha seivina eritaona katroka ny iray jona 2024 nandritra ny fifamindram-pahefana teo amin'ireo tale jeneraly ny reny akibon'ny tany teo aloha izay notendrena tamin'ny 2024 sy ny tale jeneraly vaovao notendrena ny 13 aprily 2024 no nahitana fananjavina atao amin'ny vata fitahirizana na ny kofra ny ministera ireo volamena 13 kilao sy 13 grama ireo. Ny 14 jona 2024 kosa nanao tatitra mikasika ireo volamena very ireo ny ministry ny arena akibon'ny tany Olivier Rakotomalala. Lanja kapobeany le volamena tsy hita nanjavina dia 13 kilao sy 13 grama. Ahoana moa nahitana an'izay dia tamin'ny famindram-pahefana teo amin'ny tale jeneraly ny arena akibon'ny tany teo aloha izay voatery tany amin'ny taona 2024 sy ny tale jeneraly ny arena akibon'ny tany vaovao izay nitendreko tamin'ny fahatelo ambin'ny folo ny volana avrily 2024 teo nandritra ny famindram-pahefana n'ireo tale jeneraly anankiroa ireo zany dia procédure normale ny fanaovana ny inventaire ao anatin'ny ny coffre zany mba hahafahana mamindra ny lakile rehefa avy eo ampitantana vaovao. Nosoloana karazam-by milanja 20 kilao mahery ny volamena tao anatin'ilay vata fitahirizana azy ho ny ministry ny arena akibon'ny tany. Ny tsy fahatombanana dia hitataratra tamin'ny fanjavona n'ireo volamena 13 kilao sy 13 grama ireo ary nosoloana izy ireo nosoloana karazana objet métallique isan-karazany izay nilanja teo amin'ny 20 kilao teo ny fitambarana zany fa ny volamena tsy isy tsony zany tao. Taorinina fantarana ny fanjavonan'ireo volamena ireo ny rosoana tamin'ny fanadadiana ka ny primatura no nisahana izany. Taorina io no nahafahana ny sambotr'olona 10 voaroroy izay nampidirina ponja ny vonjimaika. Ny 20 jona 2024 indray no nilazan'ny Prime Ministre Tsay Christian fa tany amin'ny taona 2024 tany izany hoe nandritra ny fitondran'ny filoha teo aloha Rajaonarymampianina no ifavery ireo volamena 13 kilao sy 13 grama no tehirizina tao anatin'ny kofra tao amin'ny ministera ny arena akibon'ny tany ireo. Efa tany amin'ny 9 taona lasa mantso izy no nametrahana ny kofra io ary tsy fantatra na efa nampidirina tao anatin'io kofra io tokoa ireo volamena ireo na tsy. Ny fanjakana ny tory makasika an'io ny fanjakana amin'ny tory dia ny DLC ny direction de législation contentieux avant primature zay no tory makasika anazy io midika zany fa fantatsika io ny marina taona tao fotoana inona tena ny nanjavonana io izay na tonga an'izao findram-panjakana amin'izao fotoana zao nakafepetra rehefa misy ny volamena ohatran'izao dia rehefa na banque centrale fa tsy apetraka ohatran'izany raha ny fahinoko azy dia efa tany amin'ny taona maromaro zany fa mihoatra ny 1 taona eo ny sino zavatra ny fantany apetraka ve nampidina atao malina izy fa tsy nampidina atao anatin'izay fotoana zay ny enquête no namarina an'izany rehetrarehetra zany fa nitsika amin'izao fotoana zao fotsiny dia zao ny tory aloha ny fanjakana ny tory ny tenako zany hoe ny anivon'ny primature ny tory dia ny faharoa dia tia fantatra ny marina makazaka an'io mba fantana oviana marina zany zavatra rehetra zany ary izy daholo no voasarignitra ao anatin'io resaka bolamena izy zany. Ngany passation rehetra mandeha ambany. Ny ray Jolay 2024 indray tao anatin'ny fifampiresahana tamin'ny mpanao gazety no nilazany mahery-lanto manandafy tamin'izany fotoana teo anelanela ny 5 aprily 2024 hatramin'ny 12 septambra 2024 no nisy ahoan'ny raharaha fanjavona ny volamena 13 faingo 13 kilao io. Nambarany fa vita fifamindram-pahefana tsara ny zava-nisy rehetra teo amin'ny ministry ny arena akibon'ny tany farany tamin'ny fitondrana Rajaonarymampianina ny taona 2024 dia Henri Rabalinjaka sy ministra vaovao tamin'ny fitondrana Andry Rajoelina fidiny avy raha-vokatra. Ny 1 septambra 2024 no tsy nety nivay io kofra io ary ny 2 oktobra 2024 no novahana niaraka tamin'ny vaty tany ny kofra ary tsy hita intsony ny volamena 13 kilao hoy mahery-lanto manandafy. Teo izy no nisy baiko avy amin'ny ministry ny arena akibon'ny tany fidiny avy raha-vokatra anatsarana ny inventaire. 12 septembre on constaté aty amin'ny 2021 aty novembre 2021 vao mandefa rapport tamin'ny fanja amin'io zavatra io dépositaire en code secret satria io zavatra io zany misy ny DG mitana anankiray un coffre fort dia misy dépositaire en code secret anankiray dia nandefa izy tsy nandefa sans copie ministre par intérim tamin'izany zay
c'est Christian Premier ministre. tsy aivina fa hifidiny avy raha vokatra ministra ny rano amin'izao no ministra ny Arenankibonitany nanomboka ny 4 janoary 2012 hatramin'ny 5 aogositra 2012. Ny Premier ministre tsy Christian avy eo ny voatendry ministra ny Arenankibonitany mpisolo-toerana nanomboka ny 13 aogositra 2012 taorian'ny fametraha-pialana Brice Randrenasolo izay notendrena ny 15 aogositra 2012 ary nametra-pialana ny 17 aogositra 2012. Nandritra ny 9 volana no nitantana ny Saint Christian ny ministera io mandra-pan'ny indrena ny ministra Olivier Rakotomalala ny 12 martsa 2012. Tonga trafikana volamena amin'ny fomba ara-dalàna eto Madagasikara. Ny fandefasana volamena any Turquie anamboarana volamena 10 ariary ho mari-pahatsiarovana ny 10 taona ny Banque FOIB ny Madagasikara izay voatapaka nandritra ny filan-kevitra ny ministra Omaly raha ny nambariny Serge Zafmaova androany. Lasa afaka hividy volamena efa madio ambany vidy eto an-toerana ho izy ireo mpanao trafikana volamena satria mora kokoa ny vidiny hividianana azy noho ny sandany eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Azo dolara betsaka eo amin'ny tsena mbola iraisam-pirenena kosa nefa i Madagasikara raha toa ka mahay milalao azy hoy ny mpahary Hugues Chanson. Samy taky ny tokony anaovana mangarahara ireo volamena alefany Turquie ireo moa i Serge Zafmaova sy Hugues Chanson androany. Nansirana Evson sy tokony aina Randrianjatofo. Anondrana volamena namboarana ny volamena 10 ariary ho mari-pahatsiarovana ny 10 taona ny Banque FOIB ny Madagasikara raha nitapaka nandritra ny filan-kevitry ny ministra ny Alarbi 3 Mey. Any Turquie no anaovana ny fanotanan'ireo volamena ireo ka tafiditra anatin'ny régime d'exportation temporaire pour perfectionnement passif na famoahana vonjy-maika ihany no atao ka hiverina eto Madagasikara ireo volamena rehefa vita fanotana hivadika ho volamena ireo raha io filan-kevitry ny ministra io ihany. Voamaika ho maro ireo mpanao trafikana volamena no io vidin'ny volamena io mora kokoa eto Madagasikara hoy Serge Zafmaova. Fa ny volamena eto Madagasikara ny vidiny ambony ny cours international ny volamena. Raha bolina mpanao bizina volamena zany eto Madagasikara aleny zany hividy volamena atao amin'ny Banque Centrale satria mora kokoa zany le cours international no zay cours local volamena. Amin'ny teny frantsay izy c'est du pain béni zany hoe manana ny latsaka avy any an-danitra mihitsy zany opération io satria dikan'izay zany afaka hividy izy volamena ambany cours local eto amin'ny tsena ary en plus volamena efa madio satria volamena zany efa ataontsika hoe manaraka zany ny fenitra iraisam-pirenena dia ny mpanao trafika zany hividy volamena eto an-toerana amin'izay fotoana izay satria rehefa avy eo intéressant zany raha vao miditra amin'ny marché local zany. Raha anao ny volamena io isika dia tsy maintsy tokony amidy amin'ny tsenam-bola toa ny vola frantsay Napoléon ka afaka mahazo tombony betsaka isika raha toa ka mahay milalao an'io tsenam-bolamena io ho kosa ny mpahay toe-karena Hugues Chanson. Any an-dafy ohatra misy any Frantsa manana an'le pièce izy atao hoe Napoléon zay volamena io dia io volamena io mandeha amin'ny tsena ny olona afaka mividy an'io dia arakaraky ny tinady sy ny tolotra ihany ny ahafantarana ny vidiny io fa tsy hoe 10 ariary akory ny vidiny izay le izy dia tonga dia atrany dia mety mahazo dolara betsaka tsika raha ohatra haitsika milalao an'le izy satria raha hividy an'io ny olona miakatra ny vidiny volamena iraisam-pirenena dia mametraka voalohany olona en dolara na euro dia miditra aty amintsika le izy dia hoteriziny Banque Centrale dia ho amidiny Banque Centrale no mivarotra an'ireo le vola marika 10 ariary reo fa tsy hoe 10 ariary akory ny vidiny raha marika 10 ariary dia amidy eo amin'ny tsenan'ny vola iraisam-pirenena amin'izay koa zany ny olona mba misy te hametraka vola eto Madagasikara mba mividy azy amin'ny dolara na mividy azy amin'ny euro na mividy azy amin'ny vola hafa zay vola vahiny. Efa tafiditra anatin'ny hors monétaire io fanotana volamena io ka tokony efa ho fantatra aty am-piandohana ny lanjan'ny volamena alefan'ny Turquie ho ihany Hugues Chanson. Ny volamena atao vola dia tena mandalo sivana ary tena io zany tena tsy misy fangarony mihitsy eo dia izay zavatra zany hoe le fanasivana zany zany any Turquie no atao zay le izy raha ohatra manana ny setra-kefy zay tsy hitako ny olana zay anaovana azy any Turquie raha ohatra hoe volamena 10 no ale 10 kilao ihany
dia tokony ohatrany hoe rehefa ataotra zany le affinageny le anrehetra hoe volamena tena tsisy fangarona ilay izy dia tokony ohatrany hoe 70 kilao dia izany zavatra ny toena tsara fantatra hoe 5 kilao zany le vao miala aty zany dia tokony ho fantatra hoe firy zany no tokony ho very rehefa atao an'le lasa hormonitaire le volamena izay avoakatsika. Mitaky ny siny mangarahara amin'ireo volamena alefa ny Turquie hanaovana volamena ihany koa i Serge Zafmaova. Ny tokony le izy angamba tokony mangarahara ny fitondram-panjakana hoe firy zany firy kilao na hoe firy tonne no alefa ny any Turquie. Rehefa alefanao zany le volamena brut le ho avadika zany le vola 10 ariary ho atao volamena misy rationy calculena amin'iny hoe rehefa avadika zao karaha izy ohatra dia tokony ohatran'izao zany taux de pureté ao anatina taux acceptable ave les transformations so hita hoe misy zavatra tsy milamina entre un poids brut sy ny poids transformé. Ny fahatsiranana sy ireo teknisiany ministera ny arena Kibonitany no tokony anao ny sivana ny volamena ireo mba hisiny io mangarahara io hoy Hugues Johnson. Roa faingo 5 tapitrisa euro isam-bolana no fatiantoko ny orinasa Madagascar Airlines no ny trosababeny amin'izao fotoana izao raha ny voarakitry ny tatitry ny fivirina izay nataony mpitantana ny Madagascar Airlines ny 9 Mei 2023 lasa teo ary niparitaka teny amin'ny tambazora serasera nanomboka androany maraina. Mbola manana trosa 4.30 tapitrisa euro mantsy ny Madagascar Airlines amin'izao fotoana izao raha ny voarakitry tatitry ihany. Vahaolana eritreretiny mpitantana ny findramam-bola any amin'ireo banky asy orinasa mpanjakana no i Madagasikara tsy afaka azo fanampiana arabola na subvention avy amin'ny fanjakana raha io tatitry ny fivirina izay niparitaka io hatrany. Ny andindinizara. Mbola manohy ny fanofanan'ireo fiaramanidina ATR misadimy ny Madagascar Airlines amin'izao fotoana izao saingy roa amin'ireo sisa no miasa. Raha toka eo ampanamboarana kosa ny 3 ambiny amin'izao fotoana izao raha ny voarakitry ny tatitry ny fivorina izay nataony mpitantana ny Madagascar Airlines ny 9 Mei 2023 lasa teo ary niparitaka teny amin'ny tambazotra serasera. Mbola tokony andoha 40 tapitrisa euro amin'ny pampanofa fiaramanidina nefa Madagascar Airlines raha io tatitry ny fivorina io. Efa dila ihany koa ny fotoana tokony nanomezana ny fanamafisana ny fifanarahana arabola momba ny fanofana ny fiaramanidina Embraer ka mbola hitadiavana fomba hafa raha ny voarakitry ny tatitry ny fivoriny mpitantana. No ireo antony ireo dia efa tafiakatra 4.30 tapitrisa euro ny trosa tokony alohan'ny Madagascar Airlines amin'izao fotoana izao izay miteraka fatiantoka hatrany amin'ny 2.5 tapitrisa euro isam-bolana raha ny voarakitry ny tatitry ny fivorina hatrany. Mbola mampametra-panontaniana ihany koa ny ahafahana mitady fidiram-bola saingy mbola mila teti-bola iangana ahafahana manatanteraka azy. Noeritreretina ihany koa ny ampiena ny fandaniana saingy efa tsy afaka tanterahana latsaky ny fampienana efa tao amin'izao izany raha ny voarakitry ny tatitra satria noho ny fandaniana ara-tsoloka avokoa ny 50 isanjato ny fampiasam-bola ny Madagascar Airlines. Vahaolana naroso tao anatin'ny fivorina moa raha ny tatitry ny findramam-bola ny amin'ireo banky sy orinasa mpanjakana noho ny Madagascar Airlines tsy afaka azo fanampiana arabola na subvention noho izy orinasa tsy miankina. Vahaolana izay antenaina ahafahana manarina ny orinasa Madagascar Airlines mba mihodina faravakely. Vahiny fandarana l'invité du jour anio alakamisy voalohany volana jona taona 2024 aoriny ny fampahalalam-baovao amin'ny 6 ora alina eto amin'ny Real TV Madagascar. Andriamatoa Rakotondrabe Romial Félix Nay Kotsa Roro mpanazatra ny ekipa pirenen'ny Madagascar eo amin'ny taranja baolina kitra na ny Barea iresaresaka mahakasika ny tontolon'ny baolina kitra malagasy ny fifananana ho an'ny tompon-daka ny Afrika sy ny lalao nosy anasananawari narakiza. Araka izany dia coach Roro indray no vahiny gasikara fenoso anatin'ny fandarana l'invité du jour arahinao ry izao fampahalalam-baovao izao fa toy izy antsika kosa ny antsipitriam-baovao.
Nosakanana tsy navelany mpitandro ny filaminana niditra tao amin'ny tanàna ny Mahajanga ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana rehefa saika anatanteraka fanentanana ho an'ny fividianana. Nirefitra ny bomba mandatsa-dranomaso tao Antanamalady ny ariva teo rehefa vaky ny sakana nataon'ny mpitandro ny filaminana. Tao am-pividianana ity taona ity ary tsy maintsy ho avy ny fividianana ka mila miomana amin'izany ny rehetra hoy ny sekretera jeneraly ny Antoktim Rina Randriamasinoro Androany tany Mahajanga. Fandroany taoriny ny fanakanana azy tany Analavory ny 3 Mey lasa teo moa ity tany Mahajanga ity. Ny Andindinizera. Toy izao ny fifanosehana teo amin'ireo vahoaka mpanaradiany filoha teo aloha Marc Ravalomanana sy ny mpitandro ny filaminana tao Antanamalady Mahajanga. Tsy nisy ny fifampiresana fa avy hatrany dia tsy navela andeha tongotra hiaraka amin'ny mpanaradia azy ity filoha teo aloha ity. Vaky ihany anefa ny sakana natao ny mpitandro ny filaminana sainga ny rivotra taorian'izany ny bomba mandatsa-dranomaso noentina nanaparitahana ny vahoaka tonga antsena ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Teny ambony fiara kosa no nanovana ny kabary fohy izay nilazany sekretera jeneraly ny Antoktim Marina Randriamasinoro fa toam-pividianana ity taona ity ary tsy maintsy hiroso amin'izany isika amin'ny 9 Novambra 2024 avy izao. Toam-pividianana ity taona ity tsy maintsy ho avy ny fividianana amin'ny 9 volana Novambra dia miomana amin'izantsika rehetra amin'ny sabotsy izao moa no fotoana izay ny fanomezany ity filoha teo aloha ity ny fionana amin'ny mpanaradia azy anaovana fanentanana ho amin'izay fividianana izay any Mahajanga. Olona tsy meloka inambinina raha Herimampianina izay mpitarika ny vovonana gasy leo izay nosambory ny mpitandro filaminana teny amin'ny kianja ny 13 Mey omaly raha ninambara ny Christian Taber filoha ny vovonana gasy leo androany. Tsy nisy fioaram-pefy na fanakorontanana nataon'izy ireo teny an-toerana raha ninambara ny Christian Taber nefa voafaritra fa andalo fampanoavana raha ampiso io mpitarika ny vovonana gasy leo io. Ny antso ny fahendren'ny mpitsara araka izany ny vovonana gasy leo manoloana io raharaha nambinina raha Herimampianina io. Mitatra ny vaovao makasika izay nansirany avison sy tokony anarandrianjatofo. Mbola voatazona amin'ny borigady sampana fikarohana eloka be vava ao fidanana ny mpitarika ny vovonana gasy leo nambinina raha Herimampianina izay nosambory ny mpitandro ny filaminana nandritra ny esika teny amin'ny 13 Mey omaly. Mampalahelo ny trangan'seho satria faneho-kevitra eny amin'ny kianja ny demokrasia no nataon'izy ireo ary tsy nisy endrika fanakorontanana natao hoy Christian Taber ao amin'ny vovonana gasy leo. Dia efa 24 heures moa zao izy ihany dia araka ny vaovao eny moa zany araka ny vaovao enitsika dia mametraka hoe ny ao anivon'ny fitandro filaminana ao amin'ny section de recherche hoe ho andalo parquet zany izy rapitso raha tsy miova amin'ny ora farany fa eto zany dia manao antsoavo zay vovonana gasy leo zany hoe any aminareo mpitsara zany ny toejara rapitso ankinina amin'ny fahendrenareo fa olona tsy meloko nambinina ny ko-présidentanay tsy meloko izy fa olona andena isy sy nanimba zavatra sisy bavira misy tegny analakely tegny ka dia matokony fahendren'ny mpitsara zahay mba hamela azy ohatran'ny olona rehetrarehetra regny satria faneho-kevitra natao teny eo kianjan'ny demokrasia nazahoan'ny sasany fitondrana tamin'ny fotoan'andro que demande amin'izao fahasahiranam-bahoaka zao ka dia matokony apetraka amin'ny fitokisana tanteraka amin'ny fitsarana zany. Efa nisy fifampiresahana tao anatin'ny vovonana ny antony nandihanany nambinina raha Herimampianina teny amin'ny kianja ny 13 Mey hoy ihany Christian Taber. Anaty politika tsy tonga ho azy ny mouvement rehetra fa misy foana fifampiresahana entre ny entité rehetra satria ny ao gasy leo ange maro ny entité ao vondrokery maro samihafa ao efa nisy ny fifampiresahana fa fifandaminana fotsiny natonga ny hoe
izy zany no tonga hanotriny eny ary na zahay koa nefa efa mba hany fa nisy an'igny sakorika igny moa zany de fa namonjy anazy teny amin'ny section de recherche ny azonao atao sisa fa tsisy azonao atao satria mbola vo ampenina 15 minutes angatsika niarana hita teo de fa iny ny zavatra nisy tsy tokony sendrika korontana intsony amin'izao efakatoko ny fividianan'izao ho ihany Kriston Tabera miantso an'ireo mpitandro ny filaminana ijoro mahitsy amin'izao efakatoko ny fividianan'izao ihany koa ny vovonana Ngasileo raha ny nambarany filaminana angenao atao azao akatoka ny période préélectorale zao tsy tokony ho isy tsony reny zara zao climat iainantsika zao tsy possible nisy ny fividianana ankalalana manainga anareo mpitandro filaminana satria anareo amin'ny vahoaka anareo de verina amin'ny vahoaka azonao aza magnaraka aza manompo olona aza manana zany fa mijoroa mahitsy nareo tany filaminana zaho tsy mpitandro filaminana rehetra io ary mety tsy fidiny ihany koa manao an'ireny zavatra reny fa eto zany de misotona anareo mba hijoro ampovoany satria ho avy ty maty saty de ny fividianana zany fa raha ohatra ny misy mitongila anareo de tsisy fividianana anjara eto tao anatin'ny etsika notariny Doris Rakoto Samuel izay vadiny Mailanto manandafy omaly teny amin'ny kianjany 13 memo no nisamborany mpitandro ny filaminana aninambinina rahely mampianio tsy voatery hoe resy lahatra amin'ny siteny Irandriana Solonyaiko no anaovana ny miavatoro hoy siteny Irandriana Solonyaiko androany fa ny tena zava-dehibe ny anavotana sy anarenana ny firenena dia tsara ho fantatra ny filan'ny vahoaka zava-misy raha ny nambarany afa no ataony fitondram-panjakana nefa afa ny zavatra tadiavin'ny vahoaka no mariny ihany koa fa iaino ny marary ny poniny Nosy no ahatongavany any an-toerana io arivo io ihany koa no gado natao Nosy Be isiteny Irandriana Solonyaiko izay anatanteraka ny miavatoro ao an-toerana miaraka amin'ireo solombavam-bahoaka namany mitaritra ny vaovao mahakasika izay Toja Rabefatra sy Andry Rabesaotra. Efa ela no naharesana ny fitarainana avy ao Nosy Be hoy siteny Irandriana Solonyaiko no io antony io no tsy maintsy anatanterana ny miavatoro any an-toerana ny sabotsy ho avy izao tsy ny mpanohana ny siteny Irandriana Solonyaiko ihany no anatrika ny miavatoro fa izay mahatsapa marary ihany koa raha ny nambarany miavatoro izay tariky miaraka amin'ireo député namana zay ao anatin'ny miavatoro azoko ambara fa kompleta teraka ny ekipa tonga eto Nosy Be raha ny fihetsem-po fa tsy dininay izy zay avy any toliara zay ny onana sy henona ny vahoaka ny Nosy Be enona ny zavatra tena ilainy zavatra maharary azy zavatra tiano tanteraka eo amin'ny fiaina zany ny atao hoe miavatoro tsy voatery hoe resy lahatra amin'ny siteny Irandriana Solonyaiko ianao fa ny tena zava-dehibe mahasamy malagasy anavotana sy anarenana an'ity fireneny ity dia tsara fantatra inona mara le zavatra ilain'le vahoaka satria imbetraka tsika déconnecté zavatra hafa ataon'ny fitondrana dia zavatra hafa no tadiaviny le vahoaka zany io arivo io no ningadina tao Nosy Be siteny Irandriana Solonyaiko sy ireo solombavam-bahoaka miaraka aminy anatrika ny miavatoro amin'ny sabotsy ho avy izao io miavatoro Nosy Be io izay ho tontosaina ao amin'ny espace Labanana Jamanjary ao an-toerana mbola mitombona amin'izao fa mila hery ary mila fijery vaovao i Madagasikara raha ny nambara ny era Jonal Mampianina omaly mila fiovana ny firenena raha ny nambarany hatrany ary nilazany ihany koa fa tsy nisy nahavita ny vitany ny filoham-pirenena ny fandimby potika mantsy Madagasikara amin'izao raha tsy teny afa-tsy ny faratsy ny lalana fotsiny hoy ity filoha teo aloha ity tamin'ny kabary izay nataony nandritra ny fankalazana ny fahasivy taona nijoroa ny antoko HVM teny amin'ny fohibeny antoko teny Andraharo omaly arifa ny andindinjaro etiny nomena Ravoarivony sy Anja Rakotonoraina mianatanteraka ao anatin'ny fahalovany Madagasikara no ny fahampitehana misy hoy ny filoha teo aloha era Jonal Mampianina politika tena zany hoe ao anaty fahalovana Madagasikara tsy resaka tsontsika lafinaratoekarena fisorotany vidim-piaina ny fiakatry ny tany fahantroana sy ny fahadiran'ovana eto amin'ny firenena tsy ireo fotsiny lalana Andriamanitra tena zany mitonga fiteny hoe mampiteny moa ny mijery ny lalana manera Madagasikara
Mbola ho sarotra hoy era Donald mampianina ny lalana ho diavina amin'ny fanarenana ny firenena. Ny hanavitra ny firenena no atao tanjona raha ny nomariny. Mbola tahaka ny lavaka be tsy maintsy mbola ho totorana ny fantrana nisy teo amin'ny firenena, fahasaizana nisy teo amin'ny firenena. Zany aloha tsy maintsy ataontsika. Tsy hoe efa tsisy lavaka tsony ka ho moramora ny lalana ho diavina. Mbola sarotra ny lalana ho diavintsika. Mbola sarotra ny lalana ho diavintsika. Fa sain'izao efa voasetra isika, efa sa isika ka na manahoana ho lalana ho diavintsika dia fantatsika fa ho mpandresitsika amin'izany. Mitomina noho izany hoy ny filoha teo aloha Era Donald mampianina fa mila hery vaovao i Madagasikara. Mbola rariny loatra ary tena mbola mitombina loatra raha ilazitsika androany mila hery vaovao Madagasikara. Mila fananovana ty firenentsika ity. Ary anampitana hery vaovao dia io zao hoe mila fijery vaovao. Tsy mbola nisy nahavita ny vitany antoko HVM hoy ny filoha teo aloha Era Donald mampianina tao anatin'ny kabariny izay nataony io. Ary zavatra nahavaliana fotsiny dia ny hoe raha izay filoham-pirenena ny anako izay sy tonga teto amintsika zay no atambatra dia masaha kosa ny milaza fa tsy mbola nisy filoham-pirenena na reky sy ny vitantsika mahakasika an'izany. Omaly teny amin'ny foibe HVM nandritra ny fankalazana ny fahasivy taona nijoroany no nanaovany filoha teo aloha Era Donald mampianina io kabary io. 70 isanjato-ny mponina tao amin'ny fokontany 4 ao Ivato no soratra anarana tao anatin'ny lisitry ny mpifidy raha ny nambarany se fokontany tao an-toerana. Navitrika ny soratra anarana ny mponina saingy narisarisa kosa tany amin'ny fanamarinana ny anarany tao anatin'ny lisitry ny mpifidy io ho hatrany ny filohan'ny fokontany tao an-toerana. Ny farana Omaly iraika amin'ny 30 Mey ny fisoratana anarana ao anatin'ny lisitry ny mpifidy io raha toka ny 10 Jona no mifarana tanteraka ny fanavaozana ny lisitry ny mpifidy. Mitatra ny andindinizay nomena Ravorvony sy Anjara Kotonoray. Nahatratra 5 sy 10 sy 20 sy 10 sy 3 sy 10 tapitrisa ireo mpifidy voasoratra anarana anatin'ny lisitry mpifidy araky ny antotanisa vojimaika azo avy amin'ny vomeram-pirenena mahalotena amsahana ny fifidianana ho an'ny Omaly iraika amin'ny 30 Mey daty ny farana ny fisoratana anarana eny anivon'ny fokontany manerana ny Nosy. Mbola anatin'ny fandraiketana anaty solosaina ny mombamomba ny olom-pirenena ny soratra anarana ny seni amin'izao ary tokony ho vita hatramin'ny 4 Jona izao ny fampidirana anaty solosaina izany araky ny fanazavahana voaray. Ho an'ireo fokontany nanaovana fanadihadiana olona enina ihany no tonga teny amin'ny fokontany 4 teny Ivato nampiditra anarana tao anatin'ny lisitry ny mpifidy. Teo amin'ny 20 isanjato nefa ny tany mpifidy fanampiny ny soratra anarana tao amin'ny fokontany io hoy ny se fokontany tao an-toerana. Misa efa 104 kosa no voasoratra anarana ao anatin'ny lisitry mpifidy ireo. Raha fampitrehana ho izy raha totsika hoe atotanisa amin'ny ankapobeny zany raha tamin'ny lisitra teo aloha tamin'le ralina eo amin'ny latsaka kely eo amin'ny 70 isanjato ngamba no tena hita hoe voaray ara-dalàna zany. Inany nampitoviana ihany mba hoana le talosy le amin'izao fotoana dia tsy dia mifanalavitra zany le izy raha ny tena marina. Moa zay koa tatevorany efa narak' le mari fonty azy efa nalana daholo le olona le ohatra hoe mifindra toerana maty ohatra zany satria taloha sy tamin'le ralina reny matetika miverina foana reny matetika. Vitsy kosa nefa ireo olona tonga nanamarina ny anarany teo anivon'ny fokontany hoy ny se fokontany. Fa ny teo amin'le nanao verification iny ny vitsy. Tsy piasa tsy manam-potoana ngamba le olona tsy fantatro fa vitsy le nanao verification hoe efa tenenina hoe marina fa voasoratra zay hoy zay fa fahalalan'ny olona zany rehefa antetezana trano izy dia hoe voasoratra. Afaka manao fanamarinana hoy ity se fokontany ity ny olona tsy tafiditra ao anatin'ny lisitra rehefa miverina eo anivon'ny fokontany izany. Manao réclamation izy ka raha ohatra izy sanatrika tsy tafiditra amin'ny définitive dia manao réclamation ty aminay jerena izy hoe satria misy an'ity le anona ohatra karazana reçu ty to aminay mipetraka ato daholo dia jerena amin'io izy raha ohatra izy ka nisoratra raha ho izy zany dia tokony ho voasoratra izy ako. Ny 10 Jona no voatondra maranana ofisialy ny fanavaozana tanteraka ny lisitry mpifidy sy ny rejis-pifidianana nasionaly raha nambara ny seni hatrany.
teknisiana malagasy avy amin'ny antoko politika ny fanoherana sy firaisamonim-pirenena no anantanteraka ny fitsiriana ny lisy-pividianana avy eto an-toerana araka ny valy ny antsi-tolobity na ny appel à manifestation d'intérêt nataony voamiram-pividianana raha ny nambaran'ny filoha-lefitry ny seni ando Andriamalaza Ray androany. Efa manomboka fitsiriana faharoa io hoy ny nambarany ary tsy maintsy mbola isy ihany koa ankoatra izay ny fitsiriana faharoa iverena ny teknisiany ny OIF fa eto Madagasikara vonina anitsy izay sy tomombana ny seni arakaraka izay vokatry ny fitsiriana hoy ny filoha-lefitry ny seni tokony ampahafantarina ny rehetra ihany koa nefa hoy izy raha tsy misy ny lesoka ny amin'ny asa atao ny seni izay mitatra ny vaovao makasika izay mendrika Razafinatsima sy Ezeka Ermalala. Efa mandeha ny fitsiriana ny lisy-pividianana nataon'ny teknisiana malagasy raha nitatitra nentin'ny filoha-lefitry ny seni Andoniana Andriamalaza Ray androany. Niso izy ny antsi-tolobity natao ka manana ny fahaleovantenany tanteraka ireo teknisiana manao fitsiriana ireo. Nanaovana antso appel à manifestation d'intérêt ozy izy ny fomba fiteny nanaovana antso ary navoaka gazety zany fa tsy hoe resaka tia natao fotsiny dia ny antso izay natao dia nisy firaisamonim-pirenena namaly, nisy atoko politika namaly ary tsara ny afantarany maro fa ny voasivana tao anatin'ilay zao dia atoko politika mpanohitra no voasivana fa tsy araky ny heveriny maro dia na izany na tsy izany na atoko politika io na firaisamonim-pirenena io ny fomba nanovanana azy zay fa rehefa manao an'ilay asa izy en toute âme et conscience ozy le fiteny zany hoe tena manana ny fahaleovantenany izy anao an'ilay asa. Mbola iverina anao fitsiriana faharoa ihany koa ny OIF raha ny fanazavany filoha-lefitry ny seni. Efa nisy moa ny fitsiriana voalohany nataony OIF nanomboka ny 20 Martsa 2024 lasa teo ary naharitra 3 andro. Fa ho avy ihany koa ny vahiny izay efa nanao ny fitsiriana voalohany anao ny fitsiriana faharoa ihany koa. Dia tsy manana olana mihitsy izay na malagasy na vahiny nanao ny fitsiriana fa misokatra izay ary mahatoky ny zavatra ataonay mba ho mendrika ny firenena. Fa efa nomanina hatrany am-piandohana hoe atao indroa metaona ny fitsiriana. Hanetenatenaky ny asa ary aty amin'ny fiafaran'ny asa. Hanetenatenan'ny asa no namoronana an'ireny hoe famaranana vonjimaiky ireny mba ahafahana manao an'ilay fitsiriana tany amin'izany fotoana izany. Fa raha ny tena marina raha ny voalazany lalàna anke tsy misy an'izany hoe famaranana vonjimaika na famaranana tena izy fa famaranana dia famaranana fa ny seny indray araky ny andinin'ny faharoa amin'ilay didim-panjakana nanaovana ny refonte dia nahazo ny alalana rehetrarehetra anao ny fandaminana tsy mifanohitra amin'ny lalàna tena indray an'izay fepetra izay. Mahakasika ny manodidina ny lisitra iray manontolo moa anaovana fitsiriana na audit io ka tafiditra ao anatin'izany irindram-baiko na ny logiciel hoy Andoniana Andriamalaza Ray. Ny fitsiriana atao eo anivon'ny seni dia mahakasika ny fichier électoral. Zany hoe rehefa miresaka fichier électoral tsika dia ny manodidina ny lisitra iray manontolo na ilay lisitra any amin'ny taratasy re hitantsika iny na ny milohany atongavany eo amin'ny taratasy. Rehefa miresaka informatika moa tsika zany na ny fenitra arakajy mirindra dia tafiditra ao anatiny zany ny ataontsika hoe ny indrindram-baiko ny logiciel tafiditra ao anatiny ny ataontsika hoe ny sécurité an'ilay système mihitsy ary eo no ahitantsika ihany koa hoe raha misy ny lesoka dia ampahafiriny no misy lesoka. Izay koa manana tombony antenaina ao anatin'io satria raha mba misy lesoka dia tsy maintsy ahitsy aingana ary rehefa tsisy lesoka dia tokony ho fantatry ny be sy ny maro hoe kay mba nahay ihany le malagasy nanao an'le raha. Tsy ahivina fa misy 320 sy 309 sirinalina ny doublon hita indrindram-baiko ny OIF nampiasain'ny seni nanaovana fitsiriana ny lisitry ny mpifidy voaray taoriny ny fanavaozana manontolo ny lisitry ny mpifidy raha nitatitra nataony voamiram-pifidianana ny 1 aprily 2024. 120 sy 9 sy 3 etsy kosa ireo anarana mpifidy hita fa nisy tsy tomombana teo amin'ny takelaka manokana izay ny fenona nandritra ny fanositanany mpifidy na ny fiche individuel. 220 sy 3 sy 1 sy 7 tapitrisa moa ny lisitra efa voadio taoriny ny fanaovana fitsiriana ny lisitra raha nitatitra efa nentin'izy ireo hatrany.
Sy mandray anjara amin'ny fanamariana fitsiriana tanterahin'ny SONI ny HFKF na dia efa voafidy anao ny fitsiriana aza ho ity narandriana solo mpandrindra nasionaly ny HFKF na ny esika fampiraisana kristianina ho an'ny firenena. Tsy misy mantsy hatramin'izao ny fifanarahanam-piaramiasa raha ny nambarany ka nitondrany ny fanazavana fa tsy mandray anjara amin'ny fitsirian'io izy ireo na dia efa manomboka aza izany amin'izao. Misy kosa nefa ireo tsy fahatomombanana hitan'ny HFKF amin'ny listry ny mpifidy raha ny nambaran'izy ireo tao anatin'ny fampiatsoana mpanao gazety ny alatsinainy lasa teo. Mitatra ny vaovao mahakasika izay nomena Ravao Arvony sy Anjara Kotonoray. Ny 4 febroary lasa teo no nanomboka nanaramaso ny zotra amin'ny fifidianana ny HFKF na ny esika fampiraisana kristianina ho an'ny firenena rehefa nahazo fankatoavana avy amin'ny SENI raha nambarany mpandrindra nasionaly ny Tia Narandriana Solo. Isan'ny tsikatra tamin'ny fanaramaso natao io ny lesika teo amin'ny listry mpifidy raha ny nambarany. Betsaka ny atao hoe lesika ao anatin'ilay listy mpifidianana zay angamba tsisy hoe tsy mahafantatra an'izany fa zavatra marina zany. Raha tao amin'ny fokotaninay dia za zao nanao tao amin'ny anay dia 2094 ny ao amin'ny liste électorale fa 2876 no ao anatin'ilay registre ao zany hoe 27% zany tsy tafiditra tao anatiny raha tao amin'ny fokotaninay manokana. Ho an'ny tao Toamasina, isan'ny tsikatra tamin'ny fanaramaso io ihany koa ny fisian'ireo mpianatra avy amin'ny anjery manontolo tao Barika 5 izay nisana ny fakana ny listry mpifidy ho hiatrany mpandrindra nasionaly ny HFKF. Lasa nisy ny fifangaroana avy eo noho ny tsy fahafantaran'ireo mpianatra izay nandray andraikitry ny agent recenseur na mpanisa mpifidy ireo ny fetra ny fokotany raha nitatitra natao ny HFKF. Maromaro le izy fa afaka mandray ohatra anankiray angamba ohatra anankiray dia manana mpikambana zay chef fokotany any Tamatavy ka rehefa izy no mpikambana ao anatiny dia le olona zay nanatanteraka an'ilay fanaovana an'ilay lisy mpifidianana dia mpianatra avy eo amin'ny université ny Barika 5 azonareo dia le mpianatra manao le fakanan'le lisy mpifidianana ireny tsy mahafantatra na ny limitin'le fokotany ary azonareo dia rehefa mandeha manao an'le listy izy dia mifangaro le zavatra ataony ao anatin'le izy dia le zavatra nefa misy hitan'le chef fokotany hoe tsy mety ao anatin'le izy misy ny voahitsiny fa misy ny tsy voahitsiny ao anatin'le izy. Milaza ho tsy mandray anjara amin'ny asa fanaovana audit na ny fitsiriana fanamarinana izay ataony SENI ny HFKF na ny esika fampiraisana kristianina ho an'ny firenena raha ny fanamarihana netiny izy ireo. Nisy ny fiantsoan'ireo mpisehatra anao fitsiriana ny antontan-kevitra amin'ny fifidianana raha ny nambarany mpandrindra nasionaly ny HFKF ka tao anatin'ny voasafidy izy ireo 5 tsy handray anjara noho ny tsy fisian'ny fifanaraha-piaramiasa. 7 ny volana May dia na dia efa mailaka ny SENI fa voasafidy anatanteraka izany ny HFKF. Hatramin'izao nefa dia tsy mbola misy fifanaraha-piaramiasa na contrat d'audit na dia projet de contrat d'audit voarayan'ny HFKF. Noho izany manambara mazava ny HFKF fa tsy mandray anjara ary tsy amin'ny anaran'ny HFKF ny travaux d'audit ataon'ny SENI zay efa mandeha amin'izao fotoana izao. Efa mandeha moa amin'izao fotoana izao io fanamariana fitsiriana ataon'ny SENI io ho ny mpandrindra nasionaly ny HFKF. Lafim-baovao hafa kosa indray nangataka onitra iray tapitrisa ariary hatramin'ny 70 tapitrisa ariary tamin'ireo miaramila izay nikasy tanana sivily teny Avaradoa ny 12 May lasa teo ireo olona niara-ny erisetra raha ny fitsarana azienina amin'ny rahalahy teny amin'ny fitsarana Anosy Androany. Ny 9 Jona ho avy izao kosa no ivoaka ny didim-pitsarana raha ny voafaritra Androany. Isan'ny nangataka onitra ihany koa ny tompony toeram-pisotroana izay niara-ny fanakorontanana nataon'ireo miaramila ireo raha ny vaovao avy amin'ireo fianakavian'ireo hatrany. Tao anatin'ny adiny roa no niainona ireo voapanga sy ny mpitory tamin'ny tirara fikasihan-tanana olona teny Avaradoa ny 12 May lasa teo io. Nilaza ho tsy nikasy tanana fa nandamina ny zava-misy ny roa tamin'ireo miaramila voaroroa ireo raha toa ka ny roa no tena nikasy tanana ary ny roa hafa kosa indray nilaza no nitazona ireo naratra raha ny nambarany fianakavian'ireo mpitory nandritra ny fitsarana Androany. Nanana mpisolo vava ireo miaramila izay nilaza ho tsy nikasy tanana ireo tao anatin'io fitsarana io ary nangataka fahafahana vonjy maika saingy no lavo ny fitsarana raha ny famitam-baovao azo Androany.
hiditra amin'ny pejy-doka kosa resika. Ivondrona ao anatin'ny toerana iray ireo mpisehatra ara-ekônomika rehetra ho ny Italia ny fifandraisana ivelany CAE ho tanterahina manomboka androany ary farana amin'ny 4 jona ny Salon international des acteurs économiques eny amin'ny CCI Vato. Isy ny fifanakalozana eo amin'ny samby mpisehatra ankoatra ny varotra fampirantiana ho ihatrany Ioly Rakotomalala tale ny fifandraisana ivelany CAE. Trano eva misy 70 no hita mandritra ny esika hoy ny Italia ny fifandraisana ivelany CAE. Ho hita mandritra ny efatrandro ty trano eva misy 70 isa eo dia ho hita ihany koa ny séance de réseautage P2P isy conférence ihany koa isy animation mandritra ny efatrandro. Ny Salon international des acteurs économiques dia hetsika anankiray lehibe ampifondronana ireo mpisehatra économique rehetra izany hoe ny orinasa, ny association, ny ONG ary indrindrindrindra ny fanjakana. Ireo moa zany dia miara-miasa amin'ny fampandrosoana ny ekonomia eto Madagasikara. Isan'ny tena toerana ny orinasa misehatra amin'ny fisorohana ny lozam-pifamoivoizana. Mivarotra ireny etilo test électronique ireny zany jerevana ny alcool zany amin'ireny mpiasa ny anatin'ny orinasa, ny mpampiasa lalana sy ny sisa ireny. Manana sehatra asa anankiroa zay ao anatin'izay fomba fiasana izay. Ny voalohany dia ny fisorohana ny loza. Rehefa misoroka ny loza sika na ny nivotoera ampiasana na eny an-dalana zany dia mampiasa ny etilo test électronique, test de drogue, radar. Manana andreo zany zay. Ahafahan'i Madagasikara maneho ny misy ao amin'ny esika hoy ny ministry ny raharaha-mbahiny izay tonga nanokatra ny esika androany. Ny CAE zany dia fikambanany reto azo lazaina hoe mpiain-tsehatra ara-toe-karena amin'ny lafiny maro. Efa nisy ny voalohany dia andian'ny faharoa itsika ty androany. Ny mahavisa-danja nisy tony izy ty moa dia natao amina miaraka amin'ny mpian-tsehatra malagasy sy ny koreana. Tena manan-danja le izy satria voalohany aloha dia hita taratra zany fantatry ny any ivelany hoe zao avy ny vokatra ny Madagasikara arak'le voalazako le hoe made in Madagascar. Ahitra efatrandro moa ny Salon international des acteurs économiques. Tolotra goavana fihenam-bidy ho an'ny fetin'ireny no entin'ny fitoeram-pampianarana ITTA hatramin'ny sabotsy izao ho an'ny mpisoratra anarana amin'izao fetin'ireny izao. Amin'ny alatsinainy 5 jona ny fidirana manaraka ao amin'izy ireo ho an'izay fianarana amin'ny teny anglisy izay. Ny ITTA moa izay fantadaza amin'ny fanomezana mari-pahaizana iraisam-pirenena momba ny teny anglisy. Ny andindinizara. Ny ITTA moa zany efa fantadaza amin'ny resaka certificat international. Zay ny mampiavaka anay voalohany indrindra milivrer certificat international zay avy à New York connu amin'ny ambassade américane certificat. Mahavita ny 4 mois cours nareo dia mahazo certificat zay. Misy koa ny English for Kids atao amin'ny ITTA dia ny TESOL fiofanana mpampianatra. Misy rentrée koa ny TESOL amin'ny 5 juin zao. Miena koa ny écolage au lieu de 3 millions d'ariary miena 2 800 000 ariary. Misy English for Kids le teneniko teo mianatra mercredi sy samedi ny rentrée ny kids zao amin'ny 3 juillet. Dia misy ny ITTA American High School ery Mermanjaka bypass mampianatra manomboka amin'ny jardin d'enfants jusqu'à amin'ny terminal. Ny fidirana manaraka zao amin'ny alatsinainy 5 juin zao ny rentrée manaraka atao amin'ny ITTA. Oui, manao promotion fête de mère zone ITTA amizao nanomboka tamin'ny talata izy ty mitohy parapatonga ny amin'ny asabotsy maraina. Miena ny écolage au lieu de 410 000 ariary miena 350 000 ariary les 2 mois voalohany les débutants. Dia ny avancé au lieu de 470 miena 400 000 ariary. Manerana ny faritra ny fihenam-bidy fa tsy ny ITTA eto Antananarivo ihany Majunga, Tuleara, Fianaratsoa, Tamatavy, Diego. Mivarotra boky izahay ny boky voalohany zao 20 minutes day ty 45 000 ariary afaka mampiana teny ianao. Dia ny faharoa ty le avancé 60 000 ariary. Dia le fahatelo koa 60 000 ariary. Izy anankitelo 65 000 ariary. Voafehinao tsara ny teny anglisy ao anatin'izay efa misy DVD koa miaraka aminazy. Ato amin'ny ITTA Ampeflo immeuble aro portation 2B. Eriasson Eranakadimbahoaka koa immeuble Tato 2e étage.
miena 50 000 ariary ny collage araroty tsara mahay teny anglais indrindra moa azahoana certificat international zay raha hitadilalinao any ivelany ianao. ITTI is the best. Efa taona nanolorana ny soa. Efa taona nikaroam-baovao. Efa taona nizarana antsika. Efa taona nitsidiana ny tokantranonao. Ary efa taona nizarana vaovao. Ray Jolay 2024 Ray Jolay 2024. Real News ny vaovao marina. Ny mety ho vinavina amin'ny toetry ny andro. L'invité du jour. Mankalaza ny fahefataona, Real TV, mieux que le meilleur. One, two, three, four. What are you waiting for? Come on, follow me. Come on, dance with me. Just name your destiny. As far as you can see. Du bon lait, une crème onctueuse. La vie, ça se dévore comme un kiwi. Kiri, kiri, kiri! American High School Madagascar est une école qui pratique un système éducatif américain 100% en anglais et accrédité internationalement, en salle et en ligne pour vos enfants de 3 ans à 18 ans. Préscolaire, école primaire, collège, jusqu'au lycée. ITTI American High School Madagascar prépare de manière unique les élèves à devenir des citoyens du monde. Obtenez votre diplôme d'études secondaires à Madagascar qui est accepté à la fois aux États-Unis et à l'étranger, Harvard University, Washington State et tant d'autres. Franchissez les prochaines étapes de votre éducation ou de vos projets professionnels. Confiez vos enfants à nos enseignants certifiés et expérimentés. ITTI American High School pour un avenir meilleur. Enroll today for the good of your kids. Email Manzakalu H264M 038 69 222 43 033 07 222 43. Izahay 32 box tamin'ny galerie commerciale Nouveau Monde dia manome tolotra manokana ndraiky amin'ny 30 meka hatramin'ny 3 jona noho ny fahatongavan'ny fetin'ireny. Misy ny fihenam-bidy sy ny fanomezana ho antsika manjifa karazan'entana maro ireo zavatra azo atao fanomezana. Tongava maro fa vonona hanome fahafampo anao izahay. Bonne fête de mero! Miverina indray lalao lehibe la vache qui rit. Anao ilalao fa loka maro no zarainy. Ampitomboiny vitanao fa mety azahoana hatramin'ny fiarakodia.
fiarakodia tsotra ny fomba fandraisana anjara manangona étiquette triangle à la vache qui rit n misy sary personnage Disney samihafa apetao amin'ny taratasy fotsy misy anarana ny adresse ny CIN ary numéro téléphone anao ataova anaty valoka aratero mivatana any amin'ny somadis tsara lalàna na alefaso amin'ny boîte postale à 590 ny fisariana dia atao amin'ny alarbi fito jona amin'ny roa ora ao amin'ny somadis tsara lalàna la vache qui rit parce que c'est bon de rire. Izany koa ry tompolasy tompoko vavy no manakatona ny fampahalalam-baovao amin'izao alina izao ankasitrahany ianao tsy nisaraka taminay hatramin'ny farany dia mamay fotoanao anao amin'ny rahampitso indray veloma tompoko. Real News Natulchi. Saint-Gilles-Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans Real News. Si. Vaovao be Vaoline poudre lavande sady manitra no mandroatra tsara nefa tsy manimba tanana mbola io foana ilay Vaoline mahazatra antsika ary azo antoka foana fa atsiro na andro rehefa ampiarahana amin'ny sardine Libérator ary vao mihinana indray dia te hihinana foana. Libérator, une liberté de saveur.